Raha ny vaovao azy farany moa zany dia efa manomboka amin'izao fotoana izao ary mandeha miandalana ny fakanam-bava ny any Arnaud rahantsika miandalana ihany koa zany ny mahakasika iny vaovao iny fa vaovao tsy lavitra ny sofin'ny mpanara-baovao ihany koa amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny ady tany ranotranga ao anatin'ny fokontany Ambotrini be ao anatin'ny commune Ambohijanaka dia velara-tany hatrany amin'ny 1.7 hektara no mampifanolana ny mponina sy ny mpanambola iray rahantsika ny tato-baovao. Miaina ao anatin'ny tebotebo ny mponina miisa 2 arivo ao amin'ny fokontany Ambohitriny be, commune Ambohijanaka, district Ambohidratrimo. Tamin'ny 1.7 hektara ny toerana nompidon'ny mpanambola ary milaza fa olona ambony eto amin'ny fireneny. Amin'ny 10 arivo dia nisy olona tonga naka tany 7.30 hektara dia efa nitohanan'ny fokontany mihitsy izy. Dia taty aoriana indray nefany afaka 5 taona dia misy hafa indray tonga. Dia io indray zany eo amin'ny 4 hektara io indray zany ny tany hoe ho alain'ireo dia izay ary rasanganina satria izay nanajary an'ireo tan'ireo fa mampolopolo taona ny maro hatramin'ny dadanay rehefa 20 taona mbola velona zao nefa namboly an'io tany io mbola izay zany an'izao rehefa 10 taona mahery aho zao nefa teo nefa dia zavatra mahagaga fa dia ambara tonga roa izy ary izy milaza fa any ambony any tsika miresaka fa izay tsy miresaka aminareo aty ka zavatra mampalahelo an'io satria kininina efa maniry eo hatramina dobo-trondro fambolena mangazo voly avitra isan-karazany eo dôlidôly mamelona olona maromaro mihitsy zany io tany io nefa dia tediavin'olona tsy fantatra fiheviana fa vaty Antananarivo aty mitady akany tanina enga dia malahelo zay tompo. Naneho hevitra mikasika ny fanambaran'ny filoham-pirenena ny hanaovana homamaimpona amin'ny famindranan'ny tany amin'ny mpandova ary ny andraisan'ny fanjakana ny tany manana titira kanefa tsy ampiasain'ny tompony ary efa misy manjary ihany koa izy ireo. Za zany menany ambanivohitra ary tera-tany teny ambanivohitra zanaka Tahatsaha. Marina fa henoko ary hitako tsara mihitsy zany ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena amiko manokana za dia manambara fa ny tany re tompoko dia any Gasy ny any Gasy mononao manana fahasandrazany eo izy teraka teo nalatsahany tavoniny dia any Gasy io zany fa tsy tokony isy hoe asangidingiditra amin'ilay taratasy ange le olona dia ampitahorinao na hoe ilazanao atsangatsy aman'orana dia atao ohatra le olona rehetrarehetra fa io tompo ny any fantatro any Gasy ny tany ary tsisy manana ny Gasy kara fa tsy ny Gasy ka ny tsy tiako ny ary hoe manahirana be raha hoe isy loko zany ianao olo tsy fantatra fiheviana ary ilaza hoe andrefy ny taninao eny amin'ny manodidina enany tsisy mahafantatra fa tsy ny fokon'olonao ihany mahafantatra no mifaritry ny tany hoe ty andrahana ary mahafantatra ny hoe zanam-pelezana izy na vaiza le olona zay zany tiako ambara fa hoe za tsy ekeko mihitsy raha zay hoe andefasana olona andrefy ny tany dia zay indray nividiny taninay efa tany fanajariana hoe tany razanay lovanay tamin'ny razambe anay teo aloha no zay ndeha hividy azy fa olona hafa no andrefy azy dia tsy ekeko mihitsy zany to. Laza ihany koa ireto mpamboly ireto fa tokony mamaimpona ny fikarakarana ny tany mba hahafahan'ny malagasy tena mizaka ny zoma tompon'ny tany azy ary ny hetra alaina ny fampiasana ny tany no tokony alain'ny fanjakana.